fisamborana sy fitanana amponja ny Fernand Selo fanararao tampahefana sy fanampenam-bava no antony hoy ny RFF. Fitantanana ny raharam-pirenena, fady sopanantenana, fanapotehana sy fanovana no misy ankehitriny. Fifidianana eto Madagasikara, mila fanovana ny pitsopitsony hoy ny KMF Chloé. Mbola tsy mihevitra ny anolotra daty any amin'ny gouvernemanta mba anatanterahana ny famerenana fifidianana ho ben'ny tanàna eo anivon'ireo komina ampolina izay namoahany fitsarana didy ho amin'izany eo anivon'ny geny hatramin'izao raha ny fanadiadiana izay nataonay. Mbola miandry ny famoahany filakevim-panjakana didy ny geny mba tsy olany andro fotsiny raha toka amoaka daty amin'izao raha nitoa-kevitra mahakasika ny tsy fanomezana daty any amin'ny gouvernemanta io. Tsy misy lalàna manome fepotona tokony amoahana ny didy momba ireo fampiakarana fitoriana nataon'ireo kandida eny anivony filakevim-panjakana nefa kajy politika no ambadik'io fanapahan-kevitra ataon'ny geny ary azo antoka fa efa misy baiko midina ihany koa voaran'ny fitsarana ho an'ireo komina na aresy ny kandida avy amin'ny any tokony fitondrana hoy ny mpanao politika. Zay rehefa nisy ata tamin'ny mandat taloha ny conseil d'état sy namoaka didy misy de very zo daholo ny commune ben Moramanga ny Morondava tena tokony ho izy zany tokony namoaka didy malaky ny conseil d'état fa fiasan'ny conseil d'état io antaona izy vao mamoaka didy donc sisy commune ho averina zany eto raha fandehany fomba-piasa ny fitondram-panjakana io izy. Conseil d'état ne tokony efa tokony namoaka zao de avagany seny fa ny conseil d'état io antaona vao amoaka ary mety sy amoaka misy ohatrany tamin'ny mandat lasa teo manahirana tena agnatin'ny case politique satria fantatsy ny fitondram-panjakana efa be de be ny andresy eo amin'ny conseil d'état fantatry fa be de be raha gn'andresy de teneny fotony amin'ny conseil d'état avoakanareo. Efa mandeha sady ny fanendrena délégationna manokana ho an'ireo komina sasany isan'izany ao an-tsiranana voalohany kandida tsy manoana fitondrana no lany tany an-toerany ary efa nosona morona indromentona lany-bahoaka nefa ny tenany tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna teo saingy voalaza fa nisitrika ary tsy hita ka nandeha avetrany ny fanendrena PDS ao amin'ny komina an-tsiranana voalohany. Tena azy ireo tokoa ny tanàna ho iatrany ny faneho-kevitra. Io zany sy kazikazy politika sady ataonao PDS agny dego zao e mampalahelo misy ny dego io tokony andro zany ny décision ny conseil d'état hoe vacant vide io place io zay nao nanana ny PDS fa de maika fotsiny raha io de fa tonga de nanana ny PDS. Komina 12 no amerenana ny fifidianana ben'ny tanàna ao aminy araka ny didina voaka ny fitsarana misanany ady atao amin'ny fanjakana. Kianjandrakefina ao anatin'ny distrika Nambositra faritra Matsiatrambony, komina Kalafotsy distrika ny Ikongo, ny komina Andohany Lakaka distrika ny Osy, komina Anosivelo distrika ny Farafangana, komina Mahaly distrika n'Amboasary Atsimo faritra Atsimo Andrefana, ny komina Mitsinjo Betanimena distrika ny Toliara faharoa, komina Erada distrika n'Ambovombe, komina Ambinanonony distrika ny Brikaville, ny komina Ambinanodilana, ny komina Morarano, ny komina Antanetibe ary ny ao Masindray. Niaranyrotra ny azo ny tompony Zandary Vatomandry ireo vahoaka atao amin'ny komina Tanambao, komina Mahatsara sy Ambodinonika, distrika ny Vatomandry androany. Nangataka fanazavama momba ireo olona voasambotra nandritra ny hetsika fanoherana voka-pifidianana ny tanterahin'izy ireo. Tsy tonga teny amin'ny toby akory anefa ireto vahoaka ireto dia efa voasakany mpitandro ny filaminana indray. Tsy voazao io sakatsaka nataony mpitandro ny filaminana io fa efa nisy hatramin'ny sin'ny hetsika ary miampy fisamborana izany. Hatreto 12 ireo olona voasambotra nandritra ny fihetsiketsehana raha ny loharanom-baovao. Midika ho fanitsakitsahana ny zon'olom-pirenena ary mifanohitra tanteraka amin'ny demokrasia ny zava-misy.
Ifatoatsika masoan'ny malagasy zany atao hoe demokrasia izany nefa ny ankehitriny izy hoe dia hitanareo fa verzo reto namana reto matoa verzo dia tokony hoe olona tsy afaka mifidy nefa ny olona mifidy daholo ireo ary natao botolo zany ny fametrahana an'le candidat anankiray ireo nisy ny taritina ny namazao hoe fo 20 zao no tazomin'ny filaminana eto ny gendarme moa zany satria nosamborona naneo ny zoany ama demokratika atsika dia zony vahoaka ingeny maneo ny safidiny zony vahoaka miaro ny safidiny zony vahoaka mahazo ny teny ihany koa ny manimba zavatra zava tsy nataon'reto hoe tsika tsy naheno hoe nisy bon'olona tany nisy dorotrano sy ny sisa ka nahoana moa no tsavela hiteny nahoana moa no kobonina fotsiny zao ny safidiny ka mba nampalahelo ny tena ka nanantona izy ireo amin'ny masony vavavahoaka no hijoropeto fa ho tsaraina hono reto namana satria nasainy joro naneo ny safidiny raha tsy ivina lany tamin'ny isam-bato 770 faingo 1 ny kandidat tsy miankina Piero Martino Solonirina nandritra ny vokatra vonjomaika navoakan'ny SED Vatomandry nahazo 520 faingo 750 kosa ny kandidat miaradia amin'ny fitondrana Jacques Dieudonné tao amin'ny commune Ambodinonika saingy ity farany nahazo vato ambany no nambara falany tao amin'ny commune Tanambao Mahatsara indray nahazo 330 faingo 770 ny kandidat tsy miankina Rakoto Manatsoa kanefa niova ao kandidat miaradia amin'ny fitondrana izay nahazo 420 faingo 330 indray no nandresy tamin'ny didim-pitsarana ny voaka mahatsiaro atao tsinotsinona manoloana ny safidiny arak'izany ireo vahoaka ny antoerana antony ny joroany manoloana ny tsirariny tahaka izao. Ny tsy fanomezan-danja ny safidim-bahoaka tahaka ny tranga tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna farany teo no isan'ny manampitosika ireo olom-pirenena tsy handray ny andraiky ny hoan'ny firenena tao fanahin'ny sasany anefa izany mba ahafahana mifehy ny fifidianana eto amintsika ka tsy tokony raviravin-tanana ny rehetra na ny mpisehatra na ny olom-pirenena manoloana ny zavamisy raha hitodiana ny lasa hoy ny KMF Knoe dia isan'ny lesika goavana ary hita miariary ny listra izay navoaka tamin'ny lalan'ny ordonnansa teo fandikan-dalàna tsotro zao no misy saingy to samy miandro ny manaraka indray ny rehetra hoy ny fanamafisana tsy misy lalàna milaza fa ny sefoko tany no manangona karapanondro dia atao mitambatra ny fangatana ordonnansa saingy natao teto izany ary dia noeken'ny fitsarana sy ny genie hoy hatrany ny KMF Knoe tsy misy lalàna miteny hoe ny sefoko tany no makary ary aminay zany raha iresaka ordonnansa sika dia miainga am'le hoe omi zany hoe le olona mitondra ny profo milaza fa izy dia efa nanao ny fomba rehetra ny dino anaty lista fa latsaka tsinahy na ilay lalàna momban'ny manokana momban'ny commune na ilay lalàna momban'ny fifidiana sy ny fitsapakevim-bahoaka dia miainga foana avy am'le hoe omi fa na ilay filazana hoe ny attestation malaprofo fa tsy ao anaty lista izy no nentina teny amin'ny tribunaly aminay tsy zay ny tokony ho izy fa ny tokony ho izy dia ilay porofo ilazany fa efa nanao ny fomba rehetra izy nidirany tao anatin'ny listim-pifidianana fa latsaka tsinahy iny no sy omi le olona aloha manomboka eo dia le olona no mandeha makany amin'ny tribunaly zay ny lalàna fa tsy misy hoe le olona angoniny ary amin'ny sefa tsy misy an'izany raha tiana ny ahazo fifidianana madio sy mangarahara hoy ny KMF Knoe dia mila maro anisa ao amin'ny senihy ny firaisamon'ny-pirenena fa tsy ireo olom-botendry avy amina androm-panjakana sy filoha-pirenena mila ahitsy koa ireo andin-dalàna sasantsasany mifehy ny fifidianana tsy sarotra ny manao izany fa mitako finiavana politika indrindra ny momba ny listim-pifidianana io foana mantsy no hita olana eto hatramin'izay nisina fifidianana ary miteraka savorivory maro hoy ny fanazavana potika ny fiainam-bahoaka ankehitriny vokatry ny fanapitenana entin'izao fitondrana izao hoy ny mpanao politika no irairaina ny fanovana sy ny demokrasia kanefa ny fanohitra amin'izay no zava-misy mihemotry Madagasikara amin'ny lafin'ny fampandrosoana tsy mahita mangirana ny vahoaka malagasy mbola ady saritaka ny resaka fahalalahana manohevitra ankalalahana lalan-kafa no izoro any mpitondra dia ny fanapitehana ny fanimbana ary fahatsoa-panantenana tsy azo eritreretina mihitsy ny mety ho vokatry ny fitsoaram-bahoaka raha mitroatra manoloana ny fanampenam-bava sy ny fampahoriana mianjady amino ny fanazavana kanefa tsy maintsy izy izany raha mbola mitoy izao fihetsiky ny mpitondra izao ankehitriny nefa ny dradradradraina ny demokrasia nefa ninona ny zavatra hitanao
tsy avela iteny tsy afaka an'eo hevitra izay foana ny teneniko hoe so dia mba efa lany andro izany erim-pamoretana zany fa tompona andraikitra avokoa na eo amin'ny fitondrana na tsy eo amin'ny fitondrana fa ny tena andraikitra ngeda be dia mipitondra ka tokony miaino ny zavatra rehetra zay lazain'ny olona rehetrarehetra na ny mpanao politika io na tsy mpanao politika io ankehitriny mandehana amin'ny lala kafa mihitsy ny firenena ary any amin'ny tena fahatsompanantenana satria tena fanapitehana sy fanambanana Madagasikara ny zavatra hita ankehitriny izay foana teneniko hoe aza atao erim-pamoretana tompoko ny tafika ny olona raha maneho hevitra tsy mbola misy miteny mihitsy ny androdana ny fitondrana zany fa faneho-kevitra amin'ny faneho izy ampanao politika sy afaka aneho hevitra ka maninona zany raha ohatra ka ataontsika hoe régime dictatorial mihitsy no napetraka eto amin'ny firenena dia mangina atao ny rehetrarehetra io vahoaka io aza atao tsinotsinona aza atao fitaovana aza potehana ny asany fa raha io vahoaka io tonga amin'le fetra za miteny fa tsy voasakanao vahoaka le vahoaka ane sahirany fa tsy miteny izy io fa raha io mbola sady tsy avelanao iteny izy tsy avelanao aneho hevitra izy ny fahaseranany etsy andaniny ny fahantrany etsy andaniny ny zavatra tadiavina isan'andro tsy zaka intsony dia io ohatra n'le fotaka atao amin'ny tanana na poetinao ohatra n'iny izy tsy maintsy misy mipotsaka ihany eo samy manao izay ho afan'ny firenena rehetra maloana ny toetra raha misy ao aminy ho sarotra ho an'ny Madagasikara nahita fampandrosoana raha tsy mamelanja siasina ny vahoaka malagasy izay tompo-pahefana ny vahindray mantsy no manjakazaka amin'ny lafiny maro indrindra ny toe-karena ka tsy ahafahan'ny malagasy misitraka raha ny tokony ho izy ny izony ny azo zao hoe les américains d'abord maninona koa tsika malagasy aloha aiza ny ataontsika hoe ny fomba fijerin'ny président amin'izany atao hoe fanomezana ny lanja ny vahoaka malagasy firenena efa matanjaka be reny aza manana an'izany fanapa-kevitra zany dia itsika eto indray vao mainka ny vahiny indray mahazo vahana za tsy miteny hoe ratsy ny vahiny fa tsy misy lanja mihitsy ny tompoko le vahoaka malagasy amin'ny zavatra rehetrarehetra eto fa dia mivahiny ny monopoliser ny resaka économique eto Madagasikara za tsy mametsy iny io zao rava USAID tsy fantatra koa mbola ataon'ny mpamatsy vola sy ny firenena hafa fa tsika efa tokony mijery zavatra tena hoe ahoana ny tena iarahan'ny malagasy rehetrarehetra mba samy tompona andraikitra izay ny teneniko hoe mijoroan'ny malagasy rehetrarehetra na eo amin'ny fitondrana ianao na tsy eo amin'ny fitondrana ianao na mpanao politika ianao na tsy mpanao politika hiaraka monjy an'ny firenena tsy misy drafitrasa sy politika mazava nentiny mpitondra ankehitriny hitantanana ny firenena mizotra makany amin'ny lalan-diso ny mpitondra ka mirehare fatratra fa mahavita izao sy izao kanefa tsy tondra voka-tsoa ho an'ny vahoaka akory raha tsy laza afa-tsy ireo foto-drafitrasa maro andaniam-bola betsaka kanefa tsy mipakany amin'ny sarababe-bahoaka netiny tsy laza ny intsony tsy fahaiza-mitantana ka tsy mitondra fa tsy fanapotehana eto amin'ny firenena tsy ny foto-drafitrasa tsangatsanganao etsero zay tsy hita hoe manahoana sy manahoana ny fipetrany no ampandrosan'ity firenena ty fa lay olona aloha tompoko le olona aloha no asandratra le olona no avoaka ny resaka ekonomia ny tsirairay izay ihany fa raha ny tena hoe inona ny tena programme matipaika ny mpitondra amintsika mitona zao tsy misy efa herintaona mahery izao nitondra zany hoe fahitako azy zay foana hoe ohatrany hoe manao expédition des affaires courantes fotsiny seza zao ny fanjakana misy zavatra mipotra re de io président miseho misy zavatra mipotra de io président miseho ny jiro sy rano tsy misy zavatra miova zany eto amin'ny firenena za miteny aminareo 10 taona izy teo inona zavatra miova teo tsy vao mainka nepotika 3 taona sisy izy eo 10 taona aza tsy nisy zavatra vitany inona zavatra vitany eo anatin'ny 3 taona miantsony malagasy rehetra ity mpanao politika ity amondrina ny hery ka hiary tady vahaolana amonjena ny firenena manoloana izao fitantanana tsy mahomby izao mila ny rehetra tompona andraikitra ihany koa ny zava-misy ka hijoro amin'ny tena fitiava-tandrazana marina tsy azy idovirana hoy ny fanazavana ny sina fifampiresahana iarahan'ny rehetra manatanteraka amoana fekevitra iraisana anavota-pirenena mbola tsy nisy fotoana tato anatin'ny 9 taona nitondra ny mpitondra ankehitriny ka nanekeny ampahy be maso fa tsy mahomby ny vitantanany tany amin'ny fotoam-pitondrana voalohany dia nolazaina fa ny mpanohitra no misakana ny fampandrosoana eto da fotoam-pitondrana faharoa indray dia ireo vehivavy miteraka tsy manambady eto amintsika no mampahantra ny firenena fototra ifaharan'ny fampandrosoana ny fahamarina toerana ara-politika na ny stabilité politika izay arahina traikefa sy fahaiza-manao ary izany no tsy ananan'izao fitondram-panjakana izao ny fanoliana andraikitra no imasony
fa tsy ny fikaroam-baolana manoloana tsy fahombiazam-pitondrano hoy nisy olom-bava-bahoaka sady filohan'ny anteny miram-pirenena mpisolo toerana teo aloha Rabenirina Jean-Jacques hatramin'izao fandrahonana siramataora no mahazo ny fanoherana rehefa miteny sy manitsy ny fitondram-panjakana kanefa izany indrindra no lesoko hoy ny fanazavana manontany nareo mpanao gazety maneho ny hevitra déstabilisation ve zay asa ny dictionnaire angamba no mety tsy mitovy raha ny sansiny lay mot déstabilisation mbola tsy tokony ampiasandry zareo azy zao le contexte zao fa sangamba say samy mamaky dictionnaire ka tsy fantatro ny a Petit Robert ny dictionnaire ohatrany koa ny andry zareo nga Petit Larousse fa amiko tsy de mifanalavitra ny définition zay omendreo dictionnaire anankiroa reo lay boky ny vakina mihitsy na ny dictionnaire mihitsy angamba no mety tsy mitovy ray zay faharoa manaraka an'izay ny zavatra taondry zareo ihany no manao déstabilisation satria inona mandry tsy fahalemana nge ny vahoaka efa déstabiliser nge ny olona am'izay satria aza mieritreritsika fa hoe ny antsoina hoe fandripahalemana de hoe ny tsy fisiniady fotsiny tsy zay ihany na ny hoe absence de guerre tsy zay ihany ny pe fa ny atao hoe tsy mandry fahalemana ny olona rehefa mitebiteby amin'ny tsy fandripahalemana mikasika ny intégrité physique sy ny mahakasika ny fiarovana ny fananany azo atao hoe tsy mandry fahalemana ny olona rehefa mitebiteby marary tsy misy hitsabona azo atao hoe tsy mandry fahalemana ny olona rehefa ohatra ka mitebiteby aiza no ahitana hanikoanina androany sy rapitso azo atao hoe tsy mandry fahalemana ny olona rehefa tsy lavorary ny fianarany zanany tsy mahaloa ekolazy voaroaka avy any amin'ny sekoly ho an'izay mianatra amin'ny privé na tsy mahaloa zay saram-pianarana aloha ka mitebiteby sy ny sisa efa tsy mandry fahalemana Madagasikara avy aminay fanoherana ve zany zareo fanjakana no mahatonga an'izay ka zareo ihany no tsy mampandry fahalemana ny zavatra taondry zareo ihany no tsy mampandry fahalemana no mamfisiny Jean-Jacques Rabenirina Atrandy fa raha misy tokony hosamborona voalohany eto no ny fanakorontanana sy fanakanana fampandrosoana dia ireo mpitondra fanjakana ireo hoy hatrany ity filohany anteny miram-pirenena mpisolo toerana teo aloha ity hafa ny vidin-dasantsy aminany misondrotra miakatra midina ny vidim-barya ny eto Antananarivo zay mahazo an'ilay vary anina na zay toeram-pivarotana mahazo an'ilay vary nampidinina tsy haiko 750 midina ny any Manakara hafa ny vidiny any zareo ihany no manakorotana azy ary zay no tenenako tao amin'ny Assemblée nationale hoe raha nyteny ny ministre ny gendarmerie hoe efa manomboka hitahitana ihany ireo te hamboly korotana eto Madagasikara de nilaza tsotra zao hoe marina nenao monsieur le ministre fa ireo akaikinao reo misy anankiroa dia ny ministre ny énergie ny rano sy ny électricité ary ny ministre ny rano angamba tamin'izay izy roa reo satria raha nety ny ministeran'izy ireo tsy nisy ireny fandorona pneu isakarivo reny ve no lazainy déstabilisation zahay mpanohitra ve no maniraka an'ireny olona reny ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano no mahatonga azy hilahatra sy andoro pneu iza no mahatonga an'izay ny fanjakana amin'ny alalan'ireo ministera anankiroa reo ka rehefa aza de mitady bouclier foana hoe ny avy any mpanohitra foana io fa mba jerevo mba manaova jeritodika ry zareo ao anatiny ao hoe inona ny zavatra tsy mety ataotsika misy rivotra politika hafahafa miteraka tsy fahamarina toerana ara-politika ho an'ny fitondrana miseho ankehitriny hoy ihany Rabenirina Jean-Jacques tsy ny fanaovana mokondoha be fotsiny no ahafahana mamaolana fa ny zava-dehibe ny fandinihan-tena ary tsy fanambanintena ny fisokafana sy ny fakan-kevitra amin'ireo ankolafikely rehetra misy eto amin'ny firenena mba amanay zao olana misy izao hoy hatrany ny fanamafisana fanararao tampahefana sy fomba atao ampanginana ny Fernand Sello ny nisamborana sy nampidirana azy amponja hoy ny Reporters sans frontières raha naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny taleny aty amin'ny faritra Afrika subsahariana sady Boomerang raha ny loharanom-baovao efa impolo izao i Fernand Sello no niarany teritery sy fandrahonana ra-pitsarana voatery ny afina ny tena ny ohatra ny taona 1994 no ny olana nisy teo amin'ny haino amanjery nisy azy sy ny fanjakana ny volana May taona 17 indray no samborina i Fernand Sello ary voaheloka higadra 2 taona an-tranomaizina izany hoe ny taona 17 ny tena no nivoaka ny fonja ny taona 13 indray nivoaka ny didy fampisamborana azy no ny famoahana vaovao diso
milaza fa nandositra tany frantsa ny praiministra ny ministry ny serasera ary ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary efa nifonana ny lohana izany ny tenany fotoana fohy talohan'ny samborana azy indray izany hoe ny volana janoary lasa teo namoaka vaovao tao amin'ny tambajotra ny serasera i Fernand Sello nampitandrina ny mety isian'ny fanodikodianam-bola amin'ny fananganana ny lalambe mikodany eto Antananarivo. Eo ihany koa ny nilazany tao amin'ny Facebook fa isy ny kolikoly tamin'ny fifidianana ny mpanolo-tsaina ny tanàna teto Antananarivo renivohitra ary manameloka izany ny tenany. Taorian'izay moa dia nosamborina tao an-trano ny tenany ary ankehitriny voatazona eny amin'ny fonjana ny tany mora. Mbola tsy fantatra mazava ny antony nitazomana azy hatreto. Manameloka tanteraka ny fisamborana ny Fernand Sello arak'izany ny RSF indrindra ny fitanana azy amponja ka mitaky ny amitsorana ity mpanao gazety ity tsy misy atakandro. Singa iray eo amina tany demokratika ny fahalalana maneho hevitra mariky ny fahafahana sy ny mahatany demokratika ny tsy fitoviana ara-politika. Tokony mena ny vahoaka ny fahafahana maneho hevitra. Ny zava-misy ankehitriny dia tsy tompon'ny fahefana intsony ny vahoaka fa ny olona nampindramin'ny fahefana, ny olona manana toerana ambony ny manjaka eto amin'ny firenena, ho hiatrano ny fanehoan-kevitra ny manambonina hatramin'ny ronono ny Général Razakaramanina Ferdinand. Ka le malagasy mihitsy tsy mahafantatra intsony hoe tena gasy tompony ty Madagasikara ty ve izy. Ary zay no zavatra mampalahelo satria raha ohatra ka misy ny ataontsy hoe base de la démocratie ny ahitana zany hoe souveraineté du peuple hoe fiandrianan'ny vahoaka malagasy dia any amin'ny fokotany. Any amin'ny fokotany le olona tsy mana ino ty tsy afaka miteny, tsy afaka manapaka eo anatin'le fokotaniny. Efa very tanteraka mihitsy l'identité malagasy ary mety indraindray azy angamba ny sasany mety homenatra hoe efa tsy gasy inona moa ty gasy ty fa angamba ohatran'ny karazany ho lasa ohatran'ny andeha any Amerika aperaka any amin'ny réserve ny ferrany. Na manana ny maharary azy aza ny malagasy dia miafy noho ny fahantrany, ny mpanambola sy ny manam-pahefana ary ny vahiny no manjaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha omena sehatra malalaka aneo ny heviny malagasy dia androso ny firenena ho ihany Général Razakaramanina Ferdinand. Hitako tamin'ny vavao nalefanareo hoe mpitrandraka volamena anatina renirano io zay tsy sadiko le anarany tonga ny sinoa asorona le olona le sinoa manao an'izy tsy afaka miteny le fokon'olona nefa ny zavatra any tokony vahoaka tompony fahefana zay ny fokotany mihitsiny no fitaratra voalohany ahitana zany hoe démocratie meo any vahoaka ny fitenenana atao apetrao tsara mihitsy ny hoe zany atao hoe teny midina ifampifehezana teny miakatra ifampiarahana. Raha ny olana maharary ny vahoaka tokony tsy ny mpanao politika intsony ny solovaika any akalana fa ny malagasy rehetra ny miara-mientana sy miray hina hirotsaka tsehatra. Vahaolana no takiana ho ihany ny fanazavana. Le olana angamba le hoe any amin'le zavatra fitakiny atao sy ny fomba fitakiny azy no tsy mazava amin'ny tsiraray avy fa raha ohatra ka ny vahoaka tsiraray avy samy efa miteny dolidoly ary oka kokoa ny mpanao politika tsy hiteny tsony ny olana zay efa fantatra naiza hoe mahantra le Madagasikara mijaly le vahoaka malagasy meo ny vahaolana zay verinareo fa mampiena an'le fantrana zay mahatonga ny mampiena ny tsy fanipalemana. Mitarika fahaverezana asa ny delestazy ho andreto mpiasa reto ohatra dia ny tapahan'ny mpampiasa ny karamany noho ny fahatapahan-jiro lavareny. Tsy nanaka izany izy ireo ka nampiakatra ny raharaha teny amin'ny inspection de travail ka nahazo rariny izy ireo tamin'izany. Nilaza ny mpampiasa fa mahafaty antoka ny orinasa ny fampidirana fitaovana nome herinaratra. Nahatony mpampiasa tamin'ny asany izy ireo ary nandovola ho fanomezana soso-kevitra amin'ny fampidirana herinaratra ao amin'ny orinasa. Nalefana teny anivon'ny inspection de travail moa ny raharaha zay inspection hoe manara-maso ny fandehan'ny asa ty amin'ny orinasa dia nanao ny asany tokoa aloha ny inspection nanelanelana ny mpampiasa sy mpiasa izy dia nitoro-hevitra ameny hoe mandanareo izy mifandamina mifanantona mitady solution fa za misisiry amin'ny heviny dia samy mitondra soso-kevina dia rehefa nandeha zay dia nanome soso-kevitra izy
dia nisosokevitra amin'nyanay moa zany hoe mba ho fanamavanana ny délestage zakany orinasa dia ame 40 000 ariary ho an'ny mpampiasa izay isam-bolana. Izahay anefa misy eo amin'ny 600 eninjato ny isan'ny mpiasa dia raha eninjato zany zay manome 40 000 ariary isam-bolana efa mba mahafaka n'izay fatianoko ny orinasa zay. Ambonin'izay anefa ny prix anetana efa nasonitra 40%. Dia ny orinasa zany raha atreto tsy tokony ho fatianoko intsony satria efa vohitra ao anatin'le 40% vidin'entana mpakariny mipiasako efa mandoa 40 000 ariary isan'olona isam-bolana. Tsy tokony ho fatianoko intsony izy tsy tokony ho sakana ho amin'ny intsony le amerina mipiasa iasa fa atreto izy dia mantantanteraka n'le didim-pitsarana tsy mety hampiatra an'iny. Efa nahitana fianana kely moa ny délestage eny amin'ny faritra Nosy misy ny toerana iasan'ireto mpiasa nanao fitokonana ireto raha nambaran'izy ireo. Kanefa ilana foana ny misoroka hialana fahatapahany asa sy ny karama. Mikasany mbola mpiakatra ny raharaha reto mpiasa reto amin'ny fampitoana azy amin'ny asany noho ny tsy fanarahan'ny mpampiasa ny sosokevitra ny fanarahana. Raha ny taratasy napetrany tany amin'ny inspection aloha dia hoe amin'ny 5 avril zany vao tapitra le chômage navokany. Fa zay anefa noho ny fampirarahana nasina inspection atao taminy fa tsy nety izy dia iverina hiditra eo zay amin'ny latsinainy. Dia anao zany zay hoe tia ny didim-pitsarana ianao tsy nety ny fampirarahana dia hiditra hiasa fa tia didim-pitsarana ity no idirana hiasa ato. Vahaolana iombonana amin'ny fahatapahan-jiro no ilaina satria mitarika alonilony eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ny fahatapahan-jiro lavareny. Asa natao hitady vola ny ialana ao an-trano kanefa fahatapahan'ny karama vokatry ny délestage no mitranga hoy ny fanazavana. Trangana tazomoka miisa 7 etsy sy 4 tapitrisa mahery no hita sy voatily teto Madagasikara ho an'ny taona 2024. Izany hoe olona 570 amin'ny olona 10 no tratry ny tazomoka teto amintsika tamin'io taona io. Mahatratra 477 sy 3 sy 4 sy 5 etsy isa ny trangana tazomoka teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 raha nitatitry ny vondrona iraisampirenena amin'ny sahanan'ny fahasalamana na ny OMS ho an'ny taona 2024 ka ny 80 no maty vokatra izany araka ny tatitra hatrany. Raha ireo tarehy marika ireo fotsiny no jerena dia mitombo isan-taona ny olona mamoy ny ainy vokatry ny aretina tazomoka eto Madagasikara. Raha ny fanadiadiana dia 470 eto Madagasikara ny tena ahitana trangana tazomoka. Rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao no tena mampirongatra azy fa hita mandavan-taona nefa ny aretina. Manamafy ny mpitsabo fa mitombo tokoa ny olona voan'io aretina io tonga eny anivony atombo-pahasalamana amin'izao fotoana. Amin'ny andro mafana dia tazo zany zao betsaka dia ady amin'ny tazo moa zany vokatry ny kaikitry moka dia ady amin'ny moka totofana reny lobolobo kely manodidina ny tanana ireny satria amin'ireny moka miafina rehefa amin'ny atoandro. Esorina koa reny rano miandrona reny satria amin'ireny moka no manatody ka rehefa tsy misy rano zany dia tsisy fiainamoka mitohy mihitsy. Dia rehefa amin'ny riva idina daholo varavarana rehetrarehetra zay vao mandrehitra jiro ao an-trano satria raha vao ny jiro mandeha aloha ao an-trano ao dia voasarika an'iny daholo le moka. Dia raha misy fanaviana moa dia tana misy dokotera satria tsy voatery hoe tazo vokatry ny kaikitry moka foana mba tonga fanaviana. Tsy vahaolana ny manao dokotera tena rehefa misy ny tranga tsy fahasalamana na mionona amina fisotroana tambavy ao an-trano fotsiny ho hiatrany ny fanamafisana. Ankoatra izay fa zaran-drasy izay mantsy dia maro ihany koa ireo tsy manana fahefa-mividy mandeha mankeny amin'ny mpitsabo mampitombo ny aretina nefa izany raha ny fanamafisana. Ny fanafody avy amin'ny dokotera zany aloha dia voalohany aloha tena fanaraka tsara amin'ny aretina izay voalaza hoe zao ny aretina tia ny fanafodiny, zao ny aretina tia fanafodiny. Voalohany izay. Faharoa fanaraka tsara koa amin'ny toe-batan'ilay olona ohatra hoe raha zao kilao izy dia zao ny fatrany ny dose fanafody, raha zao taona izy dia zao ny fatrany zao ny fanafody. Faharoa reny koa efa nanaovana fanandramana ela koa zany dia hita hoe tsy mahimba ny toe-batan'ny olona amin'ny ankapobeny zany, ny rà, ny vo sy ny taova hafa zany. Zay ny amin'ny dokotera. Olana kely fotsiny amin'le tambavy zany dia tsy tena voafetra tsara zany ny doziny.
misitraka famatsim-bola 500 tapitrisa dolara amerikanina mahery i Madagasikara ho an'ny ado amin'ny tazomoka avy amin'ireo mpamatsy vola mahazatra. Ankoatra izay dia ny gouvernemanta amerikanina no anisan'ny mpamatsy vola lehibe indrindra amin'ny ady atao amin'ny tazomoka eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanomezana famatsim-bola mitetina 420 tapitrisa dolara isan-taona isoroana sy ifehezana ny tazomoka amin'ny alalan'ny USAID. Ity farany izay efa nakato ny filoam-pirenena amerikanina amin'izao fotoana. Fantaniana apetraky ny mpanara-baovao arak'izany ny hoe efa misy vesatsy ny drafitra manokana apetraky ny fanjakana any an-tsemana ny lavaka be amin'ny ady amin'ny tazomoka satria mbola isan'ny aretina mamono olona betsaka eto amintsika ny tazomoka. Olana fototry ny tsy fandripahalemana amin'ny fahantrana tsy nitafika ny tsy mahafeny asany hoy Jeneraly Razakarimanana fa ny sosialy sy ny toekarena eto amintsika ny mikorosofahana. Raha nampianarina sy namporisihana ao amin'ny famokarana amin'ny malagasy ny enany tsy fandripahalemana hoy ny Jeneraly misotro ronono Razakarimanana Ferdinand. Miena rehefa miena ny fahantrana dia tsy maintsy miena ny insécurité ny tsy fandripahalemana. Tsy ho foana akory izy tsy ho foana mihitsy mirevy raha olo teny hoe foana tanteraka mba milamina le tasa ahafahan'izy ireo mamokatra taritiny zany ireo olona tsy mananasy zany koa mbola problème mahatonga amin'ny fahantrana zay mahatonga ny insécurité ny fitsanananasy dia ny miaramila moa zany manao ny asany zany hoe mampisy ny filaminana ambanivohitra mba ahafahan'ny olona mpamokatra mamokatra milamina. Ny tsy fahampin'ny tantsaha-mpamokatra eto amintsika dia mampiombo ny fahantrana ka mitarika amin'ny firongatry ny tsy fandripahalemana. Raha te hamokatra sy hamorona asa aza ny olona ilana vola zany ary ilana fandripahalemana ihany koa. Mila mitombona ny fahefa-mividin'ny olona ho hatrany ny fanomafisana. Dikan'izay atao izay anana an'le vahoaka malagasy vola zany manomboka ny amin'ny tantsaha. Tantsaha ne zao efa very fanambola velona mamokatra izy fa le vahoaka raha vokariny io ve mahavelona azy. Vidina vary resahana foana vidina vary hainao fa maninona na ena vidina vary bebe koa vidina vary mba anana an'le tantsaha vola ahafahany miaina fa midika koa zany fa ny mpanjifa zany hoe le folo isan-jato ny mpiasan'ny fonctionnaire ny mpiasan'ny orinasa tsiraray avy asoloto ny karamany mba ahafahany vidy an'le vary amin'ny vidiny rariny. Ankoatra izany tsy misy intsony ihany koa ankehitriny ny fandrindrana ny asa eo anivon'ny tafika malagasy. Raha tamin'ny fotoana taloha hoy ny fanazavana dia nampianaran'ny tafika ny vahoaka ahaiaro ny tenany amin'ny alalan'ireo fitaovana iananana. Tsy mampianany tsy fandripahalemana ny fivangongon'ny tafika amina toerana iray. Fa inona ny zavatra afaka natao? Mifanaraka ny tompon'andraikitra ara-politika sy ny miaramila. Nangataka tamin'izany fotoana zany mbola niresaka tamin'ny miaramila maninona moa ny miaramila raha alefa mandeha mtetiny any ambanivohitra any 5 andro isam-bolana ary dia nanaiky an'izay ny miaramila dia nanao an'izany hoe marche manœuvre ny anarany miampy an'le défense villageoise zany miampy ny marche manœuvre miampy ny manœuvre zay namboarina isaky ny 3 volana mba ilaminan'ny ambanivohitra. Lesoka lehibe indrindra mitarika ny vahoaka antitra ny tsy fahaizany mpitondra mifidy ny olona omena andraikitra eto amin'ny firenena. Tsy mahay izay lahara-pahamehana mpandrosoana amin'ny firenena sy hanitsorana ny vahoaka anatin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana ireo mitondra amin'ny firenena ankehitriny ho hatrany ny fanazavana. Aleoko tsy aloha hoe firenena koa nijerevana. Aleo samy mikarakara ny tena koa araka lazain'ny Trump hoe America first. Za manao hoe Madagascar first. Tsika koa ny eto amintsika eto koa nojerevana koa ny zay vao mieritreritra anao zavatra hafany amin'ny olona any. Mahavita azy ny any be da be zareo manodidina azy aleo zareo any mikarakarany any fa tsy na i président Tsirana aza moa nilaza hoe tsika ne tsy africaine fa malagasy. Zay nadiran tao amina OCAM, organisation de la communauté africaine et malgache. Da afa antsara mihitsy ny africain et malgache. Raim-pianakaviana 4 taona sy ny vadiny 2 taona miatraka tamin'ny zanany rovavy 7 sy 4 taona no hita faty teo ambony fandriny afaka maly tamin'ny valorala tetsy amin'ny fokotany volan'ny iray Anosobe. Tsy taritsin'andriny sapeo ireo fianakaviana ireo ka nanaitra ny fianakaviany hatramin'ny talata teo tsy hita nandalo tao aorian'izay ihany koa na ireo zaza tokony andeha hianatra na ny ray aman-dreny ny asa.
avy hatrany dia nijery tsy nandalo teny amin'ny trano fonenany izy mianakavy reto ny fianakaviany sy ny mpiara-monina aminy nidy avy any anatin'ny trano ka tsy maintsy nompitsiana agaga nasaterana azy ireo rehefa nahita ireo razana efa niapatra ny eo ambony fandriny samy efa simba sy namoaka fofona avokoa dia tonga ny rivan'ny alarobia tsy tanay nandalo nefany eo alalany zareo isan'andro mody ataon'ireo ahoana moa andalo fotsiny tsy arahavan'ny reniny ao an-trano ao nefa ny lalana andalovan'ny zareo tsy nanao an'izay zareo dia hoy zany le rafozany zareo hoe andao mihitsy aloha atero any an-tranony zareo ao izy fa ibe ozy izy efa sady tsy mivarotra ozy izy ny tamin'ny maly le alarobia zany ny tsy mivarotra ozy izy ny androany tsy mpanao an'izany mihitsy ozy izy ny zanako iny fa andao mihitsy aloha any an-trano fa tena ohatra manana tsindrimandry hafahafa mihitsy aho ozy izy ny teny dia lasa zay ny araka tany dia mandeha ohatra ny tetezakazo kely zay manko miditra ao amin'ny zareo zay vovavadiny zareo eo amin'ilay tetezakazo kely zay efa maheno fofona maimbo be mihitsiny zay sizy mihitsiny dia zay misy ohatra ny makakakaka kely omby fanondro anankiroa zay zany ny le varavarana anankiroa dia enonay ohatra izao sady tsokolovinay io ny jiro mandeha ny jiro mandeha sady misy fofona maimbo be mivoaka avy any dia ozy hoe amizay moa lay mamany tena maty ny zanako ozy izy ny tena sady misamboboatra be izy tena maty ozy izy ny zanako ozy sady tonga dia stom mafy be le varavarana zany dia tonga dia mipitika ny va mihitsiny dia na ipaka anay ohatra izao amizay le rideau miaraka amin'le eo zany le tompotrano amin'io na ipaka anay ohatra izao amizay le rideau io mifatiny izy miefatra mianaka amin'ny tsirara be io amizay aza manao ohatra izao ny anankiray le zanany voalohany zany ary amin'ny rindrina dia le zaza faharoa zany eo ampovoany manao an'izao dia mety hoe izy mivady zany mifanakaiky aty amin'ny sisiny dia izy mivady tsy mbola natory fa mipetraka amin'ny sisiny fandriana mipetraka amin'ny sisiny fandriana zany zareo mety hoe mijery télé angambany raha ny fantatra tsy mbola ampiherinandro akory zay no nifindrana izy efa mianaka tao amin'ity trano ity efa nitantara tamin'ny fianakaviana ilay raim-pianakaviana maty ny ampitso ny andro voalohany nifindrany fa misy zavatra hafahafa ny trano nilaza ho ampijaliany mpamosavy ihany koa izy ireo ny andro voalohany nifindrany dia saika matao izy zay efa tsy mianako dia efa maninona dia le izy izy ny teniny ny masony reto zanako anankiroa reto izy midiridiry be any amin'ny plafond any dia sady ohatra ny hoe misy manakenda ozy izy zareo fa mipotra be ozy izy milelan'le zaza zany le zaza anankiroa mihitsy dia amin'io izy mivoaka aloha be ozy izy ny orony sy mivavany dia za ozy izy mipetraka eo ambony fandriana ozy izy midiridiry be ozy izy ny teneniny tsy mahetsika dia le vady noho ny le lehilahy zany manao ohatra ny zazakely mandady reny eraky ny trano ohatra ny hoe misy olona mitangina zany ny fahitana anazy dia nalatsinay izy zany no nampiatso anay tao hoe zay ozy izy tsy matory mihitsy fa sao dia mba misy zavatra le trano dia zay no tena aminazy hoe any tsisy ninininy zany ato fa zay efa firy taona nipiatsaranay eto amin'ity tranonay ity mbola tsy nahita tsangan-javatra na inona tena mbola tsy nahino an'izany teto an-tanànanay mihitsy zay na indray mandeha ary misy fahaho nato zay tamin'ilay tompotrany tonga atao nandeha voaka tandeha hoany alohan'ny dia hiasa voaka teo hoe fa misy ino izy tamin'ny tompotrano izy hoe fa misy lolona hoe anitra ona amin'ny tranon'le fen'olo ambadika ao zaho aza tsy mihina izany satria efa 5 taona mahery pitsarako teto sady zako olo tia voakal dia miaraka amin'ireo amizoko amin'ny namako amizokoko ireny amin'ireo filoalina mivombodana trano tsisy ninina mahazo anazy zany misy kosa ireo miay sy mieritreritra fa maty vokatry ny avy tsara bao izy efa mianaka mbola nandeha ny fahita lavitra sy nijiry tao an-trano tamin'ny fotoana io hita maikira teo ambony fon'ny afo kosa ny laoka sy ny vary nandrahoana izy ireo natoan'le polisy tao moa le vilany io le vary mbola tsy nikitihana fa le vary nandrahoana reny maikila firehatra be nipoana ohatra izao indray le laoka io koa le laoka maikila firehatra be dia ohatra ny angivy sy taovakena ny laokany zareo dia nefa ny zavatra napagaga zany hoe afo dia mety hoe afo zany nafaty an'ireo nefa tsy possible mihitsy satria maninona ara zany zareo mivoraka be mihitsy mbola mandeha moa ny fanadiadiana teo an'eo ny brigade criminelle mahakasika ity tranga ity sy ny tena antony nafaty azy efa mianaka natao teny Ambohidrapeto Andrano moa fandevenana azy ireo sambany eo amin'ny tantarany UTOP etsika sy fifaninanana ara-panatanjahantena eto Madagasikara ny anome sehatra ireo olona manana fahasembanana amin'ity andiany faha 9 ity ankoatra ireo fanovana samihafa eo amin'ny toerana iaingan'ny hazakazaka
misy fitaovana namboarina manokana ahafahan'izy ireo mifaninana toy ny olon-drehetra amin'ny alaviran-toerana 2 kilometatra. Torak'izany ihany koa ireo olona manana olana amin'ny fahitana. Misy zany ny course mandeha joelety ho an'ny olona ataontsika hoe paraplégique, tsy afaka mandeha zany, tsy afaka mitsangana, dia hoentina amin'ny karazana sarety kely izy io, misy olona anankivaly mitrona izy io, dia miainga ao amin'ny ermitage Mantasoa izy io dia tonga hatrany Ambatobe. Misy koa ny hazakazaka 20 kilometatra izay ahafahan'ny olona ataontsika hoe tsy mahita tsara, jamba apahany na jamba tanteraka, miaraka mihazakazaka miaraka amin'ny olona miaraka aminy, dia misy kategoria na course zany ahafahan'zareo mandray anjara amin'ny topy ihany koa. Miakatra ary mihamafy hatrany ny lentan'ireo mpiazakazaka ahafantarana ny fivoarany toe-batana. Ankoatra ny lafiny ara-pahasalamana, omena sehatra manokana ny fizahantany sy ny tontolo iainana amin'ireo toerana anaovana ny fifaninanana. Sady mampiasa vatana arak'izany no mahita ny akantony Madagasikara amin'ireo arena voajanahary ananany. Tsika zany tsara foana zany ny mpandray anjara mahita toerana vaovao foana. Misy mpandray anjara te hijery ny resaka performance. Zany hoe izy zany te hijery hoe tamin'ny herintaona firy ny performance ka tamin'ity firy ny performance. Zay mampato hoe misy foana ny course mitovy. Fa misy ny nouveauté satria misy koa amin'ireo mpandray anjara ireo mba te hahita toerana hafa, toerana tena mahafinaritra. Ary mbola tsy nisy zany torojolaka Mantasoa zany. Sika zay efa nakamy Mantasoa mahita fa tena kanto tokoa zany toeran'izany, ary indraindray tsika mety anana hoe ahita an'izany hoe anaovana torojolaka zany fa tsy mahasaka. Dia ny utopy mamea an'izay fahafahan'izay rehetra hoe nareo zay tenao torojolaka hatramin'izay ndao fa misy ny course, misy ny ravitaillement ahafahanareo mandray anjara amin'izany ary mahita an'izany Madagasikara kanto zany. Ankoatra ny teratany malagasy, izy vahiny maro sy sangany eo amin'ny sehatry ny hazakazaka andray anjara amin'ity fifaninanana ity. Ireo vahiny avy any La Réunion tonga aty, misy ny vahiny koa avy any Frantsa sy avy Maurice zay ho avy. Tamin'ny herintaona 7 ny vahiny nationalité ny vahiny tonga amin'ity taona ity dia miezaka ny azo mihoatra an'izay. Misy moa ny vahiny mpiazakazaka avy any La Réunion championne izay naresy ny trail de Bourbon tamin'ny herintaona izay andray anjara amin'ny ultra amin'ity taona ity. 3 arivo ho any ireo mpandray anjara andrasana amin'ity andihany fa 9 ity, izay ho tanterahana ny 9 hatramin'ny 1 Mey 2020 sy 2 arivo avy izao. Misy 15 ireo hazakazaka afaka andraisana anjara eo anelanelany alaviran-toerana 5 kilometatra hatramin'ny 5 kilometatra. Vahoaka analy no nidina an-dalambe tamina tanàna maro tao Andrenivohitra i Slovakia, Bratislava ho Malzoma. Toerin'ny vahoaka Slovaky ny fitondran'ny Prime Ministra ao an-toerana, Robert Fico. Fa nefa n'izao ity Prime Ministra ity no nitondra ny gouvernemanta Slovaky. Raha ny loharanom-baovao dia mametra ny fahalalan'ny vahoaka Slovaky ny politika ny Fico, ka izay no antony hitakian'ireo olom-pirenena. Fitakiana fahalalana manaraka ny lalam-panorenana sy ny rafitry ny vondrona Eropeanina no votoatin'ny hetsika. Anisan'ny antony anoherany vahoaka ny fitantanan'i Robert Fico koa ny fifandraisany amin'ny Moscou, izay tonga hatramin'ny fampiatona ny fandefasana miaramila ny Ukraine, ka nisafidianany hanampy an'i Russia taorian'ny fihaonany tamin'ny Vladimir Poutine, filoha Rosiana. Tsy ireo mponina ao an-toerana ihany no manohitra izany, fa manameloka ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta Slovak ireo firenena tandrefana rehetra mpikambana ao amin'ny vondrona Eropeanina. Slovakia rahateo dia anisan'ny mpikambana ao anatin'izany. No io fiarahana amin'ny Rosia io dia ahinany anesoran'ireo firenena Eropeanina ny Slovakia tsy ho mpikambana intsony eo amin'ny vondrona Eropeanina sy ny OTAN. Antony nirosoany ny vahoaka tamin'ny fitokonana. Ny farany herinandro lasa teo ihany koa, namoaka tolo-kevitra ampabe maso ny gouvernemanta any an-toerana ny anitsiana ny lalam-panorenana izay mametra ny zon'ireo mpifankatia mitovy fananahana na ny LGBT. Manohitra izany rehetra izany ny vahoaka ao Slovakia ka milaza fa hijoratra amin'ny farany hiaro ny demokrasia ary hitaky ny fahalalahana ho any rehetra.